fanaovana politika mila ianarana izany. Fifidianana filoham-pirenena azo aroso ny fanatanterahana azy fa tsy azo ekena kosa ny fanemorana izany hoy Julien Randriamorasata. Fotoam-pahavaratra misy fiomanana manokana ve mipetraka eny amin'ny faritra iva. Tompoko lahy sy tompoko vavy, ankaravona sy ampitiavana no iarabananao amin'ity hariva ity. Tonga sondrainao atao anatin'ny fotoanan'ny fampahalalam-baovao, koa dia manasanao ampanajana sy ampitiavana indray tendako anaraka ny vaovao hatramin'ny farany. Azo atao tsara ny mandroso ny datim-pifidianana tsy ho latsaka ao anatin'ny fotoana nirotsakorana, saingy tsy ekena kosa ny fanemorana ny fanatanterahana izany araka ny voalazan'ny lalam-panorenana. Izay no nambarany administrateur civil de classe exceptionnel androany raha niresaka momba ny fanomanana ny fifidianana eto Madagasikara. No mafisiny akoho fa malagasy ireo diaspora ary mendrika ny ifidy izay olona iveriny fa afaka hitondra marina ny fandrosoana ho an'ny tanindrazany. Germain Menjanary, Andry Rakotomalala. Tena ilaina ny fahafahan'ireo malagasy mila ravinahitra any ivelany mifidy, saingy tsy vitany vava fotsiny izany fa mila fikitiana ny lalam-pifidianana. Io no nambarany Andriamatoa Randriamorasata Julien androany raha niresaka mahakasika ny fanambarany ministeran'ny raharaha-mbahiny fa afaka mifidy ireo malagasy monina sy mila ravinahitra any ivelany. No mafisiny ity administrateur civil de classe exceptionnel ity fa misy mampisalasala io fanapahan-kevitry ny mpitondra io manoloana ireo lalàna voarakitra mahakasika ny fifidianana. Raha le lalàna fejoro le loi 2018-008 tamin'ny 10 avril 2018 dia mametraka mihitsy fa mbola tsy resaka diaspora ao anatiny io. Zay ny magaga article 3 mikasika le qualité d'électeur ny resahako le olona afaka mifidy mametraka fotsiny izao zany fa citoyen malagasy perina malagasy zany feno 20 taona am'le fotoana ifidianana io fa anaty lisy mpifidianana anatin'ny fokotany nga ny velona misy fokotary zany dia nijanona treo le izy zany hoe tsy afaka mifidy zany ny olona any raha tsy voasitra anaty lisy mpifidianana fokotany ety Madagasikara. Zany ataoko hoe tsy azo tenenina fotsiny fa tsy maintsy misy na ovana na ampina zany io loi io lesahako teo mba ampina mikasika ny diaspora malagasy fa zoany ange no mifidy zoany mifidy fa tsy voaresaka mihitsy mikasika an'izay anaty lalàna. Io zany tokony ampina io disposition ny article 3 io zany anankiray zay. Ny anankiray afaka mamoaka décret koa ny fanjakany raha ohatra hijery an'izay izy fa zany tsy maintsy iarahana amin'ny ACC zany misy décret any koa azo ny avoaka hoe mametraka disposition manokana mikasika an'le olona nivelany ireny misy ambasadytsika inge nivelany any ao anaty koa moa ny ambolany tsy afaka hifidy mametraka décret didim-panjakana zany fanjakana mametraka fiapetra manokana mikasika andreo mba afahandreo mifidy zany ohatra hoe mamanao liste spéciale any amin'ireny ambasady ireny dia any izy no mifidy fa zany hoe mila décret zay. Momba ny fotoam-pifidianana na ny vaninandrom-pifidianana dia nambarany fa azo atao tsara ny mampiroso ny fifidianana saingy tsy azo ekena kosa ny fanemorana izany araka ny efa voalaza ny lalam-pandrenana. Fa saison sèche nanaovana azy marina toa fotoana maina zany zay mifilaza azy dia mois de mai hatramin'ny 30 septembre ka inona moa ny idiran'izany efa voalaza ny lalàna io ka ahoana indray no mitady hevitra hafa indray nomorana ny élection ve zany tsika fa io no izy io azary mahita fa voalazany article 34 amin'io le décret io koa mantsy dia manahirana mihitsy fa misy hoe arrêtage définitif ny liste électorale sy ny registre national électoral zany io zany ny arrêtage famerana farany famerana tanteraka ny lisy mpifidianana zany dia eo amin'ny lazain'io zany fa hoe amin'ny 10 juin 2023 ka 10 juin 2023 mandra-pahatonga ny 30 novembre ohatriny voaviana moa ny date ny heveriny fanaovana ny élection ka mba io 30 na ino io 30 novembre aninona fotsiny zany mandritry ny fotoana io malalaka be nge le fotoana tokony misy révision spéciale za ary mahita mihitsy atao septembre ny élection mbola vita zany 2023 zany hoe raha ny arrêtage définitif amin'ny 10 juin 2023 dia manomboka juillet mamoaka ny décret de convocation portant décret mikasika ny fanekana ny olona ifidy dia 3 mois zay tratra tsara mihitsy juillet ou septembre anaty maintany mihitsy zany zavatra zany ka mony zany tsy atao fa anova inona efa anatin'ny loange zany resaka saison sèche zany fa mois de mai jusqu'à 30 novembre anatin'io nareo misafidy za manana proposition septembre atao. Mbola manana fito volana ny seni ahafany mandray fanapahan-kevitra momba ireo rehetra ireo ho iatrany ny fanazavany tsy vitany tsy fisimbola fotsiny dia izany na tsy anao fifidianana hoy izy
fa misy lalàna eto amin'ny firenena ka sao iteraka krizy hafa indray. Mila fianarana ny fanaovana politika fa tsy atao foana hoy ny mpampianatra iray ao amina sekoly mpandalina manokana momba ny siansa politika androany. Nambarany afaisan'ny olana fototra mahatonga tsy famatorana ara-politika ny tsy fahalalana ny tena fototry ny tena hoe politika. Mbola Germain Menjanary sy Andry Rakoto Malala hatrany. Ny olom-pirenena rehetra dia manao politika avokoa. Saingy ny fahaizana manao fikarohana sy manao politika ho tena mpaka amin'ny fampandrosoana no tena atao hoe politika. Io no nambarana mpampianatra iray ao amina sekoly mandalina sy manao fikarohana manokana momba ny siansa politika eto Madagasikara. Nambarany fa misy lesoka eo amin'ny fanaovana politika eto amintsika ka mahatonga ny fomba fanaovana politika ankaleo ny olom-pirenena. Ny fikarohana misy singa maro, anisan'izany ny politique publique, anisan'izany ny relation internationale, anisan'izany ny atao administration publique, anisan'izany ny resaka sociologie politique na communication politique. Ny zavatra iainantsika isanandro zany ary tsika zao miditra amin'ny fotoanan'ny élection. Le fanontaniana dia hoe afaka miala amin'ilay cycle de l'aide internationale ve isika. Zany zany fikarohana, zany ny lana n'ilay science politique. Zay ilaitsika mamakafaka mba mijery manao comparaison hoe tsika koa manko rehefa matetika tonga dia mijery tena fa mila mijery ny firenena hafa ohatra ny ahoana ny zavatra tany aloha tany historique, ahoana ny zavatra efa taon'ny hafa, dia anina fa atsika manao an'izay fampitahana zay ahitana hoe aiza moa zany ny misy atsika zao, aiza ny tokony ale, aiza ny mety ho sankana, aiza mety ho fingana sy ny sisa ka zay le hoe fikarohana sady fampianarana. Ny fitantanana ny firenena, ny fitantanana ny reny ataontsika hoe fiarahamonim-pirenena, fitantanana ny collectivité territoriale décentralisée reny mila an'ireo fikarohana. Mitaky zavatra maro avy amin'ny olona manao azy ny fanaovana politika ho iatrany ny fanazavany, indrindra fa ny fahavononana ara-tsaina. Miantoka zavatra maro mantsy izany, indrindra fa raha firenena no anaovana azy. Ny mpanao politika malagasy ange tsy misy mahasamihafa amin'ny mpanao politika rehetra eran-tany ary tsy samihafa koa amin'izay mpanao politika tany aloha tany ary mbola atseorinazy mbola tsy hiova ihany koa. Fa ny tena ilaitsika dia ny hoe ireo asa fikarohana ireo mba ho atolotritsika mba ahafahany zareo manana ny fahalalana rehetra, manana ny vaovao rehetra, ahafahany manapa-kevitra. Zay ny zava-dehibe hoe ananana avokoa ve ny ataontsika hoe ny singa rehetra ahafahana manapa-kevitra, mitondra fanavozana na mitondra fitantanana amin'ny ankapobeny ny resaka firenena zany ny resaka ny olona rehetra. Ny ataontsika hoe ny mpikatroka zany dia ao ihany koa ireo ataontsika société civile, ao ny fiangonana, ao ny fikambanana, ao ny orinasa, ao ny mazava ho azy ny mpanao politika. Zany hoe ireo olom-boafidy zany rehetrarehetra zany tsy nianatra avokoa fa ny ilainy ny sekoly sy ny ivitoerana fikarohana dia manome an'ireo élément no anome an'ireo ataontsika hoe singa ireo ho an'ny mpanapa-kevitra. Rehefa ho tonga fanapa-kevitra, fanapa-kevitra sika tsirairay avy na ny fanapa-kevitra ireo mpitantana na mpanapa-kevitra ireo mpanolo-tsaina dia mila an'ireo ataontsika hoe fahalalana sy fikarohana hoentin'ny sekoly tahaka ny IEP Madagasikara zany. Betsaka amintsika malagasy no le politika vokatry fanaovana politika maloto eto amin'ny firenena. Isan'izany ny mahakasika ny fifidianana. Betsaka ny mpanao politika no tsy mametraka intsony ny etika politika sy ny deontologie politika. Anka veriasina ny fanaovana azy eto amintsika. Kanefa tena antoka isy ny fampandrosoana maharitra ny politika.
arak'izany dia mila fiomanana sy fianarana ny fanaovana politika miantraika any anaty vilany mantsy ny fanaovana izany politika izany manomboka lina amin'ity taranja ity ny tanora malagasy amin'izao fotoana izao ny sokatra nanomboka androany etsy amin'ny le pavé Antaninarenina ny antsoina hoe journée de l'orientation izay karakarain'ny fikambanana Madajeune fotoana ampahafantarana ireo tanora ireo ny lalam-pianarana azony atao tamin'ity andiany fahatelo ity dia ny siansa politika no nomenavana mbola Jeremaimenjanahary sy Andry Rakotomalala atrany. Tsy maintsy beazina ny tanora malagasy mba ahafantatra ny tena atao hoe politika sy ny tontolony no resahana manokana ny siansa politika mahalona ny zava-misy ara-politika eto amin'ny firenetsika. Io no nambara ny tompona ndraiky sy ny fikambanana Madajeune raha ny karakarany etsika tetsy amin'ny le pavé Antaninarenina androany. Ny akamaroan'ireo mpanao politika eto amintsika manko dia tsy nandalo sekoly fa manao politika fotsiny ka tsy manaraka ny fenitra amin'ny mampanao politika azy. Misy filière andresana tany aloha tany amin'le vague voalohany sy faharoa dia ny science politique natao tamin'le vague fahatelo anisany moa zany fa tsy hoe science politique reny andresana eto fa anisany ny antony miara-mahita antsika zany amin'ny tontolon'ny resaka politika eto amintsika fa tsy dia milamina loatra dia ampahafantarana ankizy hoe raha te hiditra amin'io sehatra io ianao dia mila mianatra fa tsy hoe tianao politika dia ina dia manao politika fotsiny fa tena misy etika misy zavatra ianarana zany raha tena androso zany le firenena dia tsara mianatra raha hatramin'izay zay dia manentanareo izay afaka baka amin'ny salon izay karakaraina fa ny tamin'ity journée de l'orientation ity kosa dia manomboka ny amin'ny ankizy classe de seconde ka hatramin'ny terminale no entanina ho tonga amin'le journée de l'orientation. Saika tanora avokoa no nifantoka tamin'ny famelabelaran-kevitra natao nambaran'izy ireo fa mila fiomanana sy fianarana ny fanaovana politika indrindra fa nitoetra amin'ny mahatena mpanao politika marina. Toetra mpanao politika tokony anana zany dia manana tokony anana izy toetra miendrika ny zavatra ataony dia eo ihany koa hoe mba anana toetra miendrika izay zany hoe hitako tokony an'le zavatra ataony andanjalanja an'le tokony atao ohatr'izay zany mba fahalalako izy. Tena mahasarika anahy le hoe mitatana dia anisan'ny za manko manao ekonomia dia anisan'ny zavatra anisan'ny tanjoko zany resaka développement durable eto Madagasikara mba te hitantana tsy hoe te hitantana firenena fa anisan'ny mba te handray anjara amin'ny fampandrosoana ny firenena. Voalohany aloha mila manana esprit créatif manana olona manana idée maro amin'ny resaka fampandrosoana olona manana esprit analyteur mba ahafana mitantana olona maro dia olona mijoro tsara amin'ny heviny ny lesika hitako tsy ohatrany hoe ny parole betsaka no ny action dia misy impact bebe kokoa amin'ny ivelany koa ny fomba fitantanany eto ohatrany hoe tsy dia ohatrany hoe tsy mijoro tsara maizy azy anazy fa miankina be loatra amin'ny any ivelany sy manodidina dia tsy mahita tsara amin'le tena olana eto amin'ny firenena fa ohatrany hoe tsy miditra lalina tsara amin'le tena olana. Saika fikatsahana tombontsoa no zava-misy ho an'ny fanaovana politika eto amintsika. Isan'ny voakasika izany ny politika politisianina raha ny fanazavana trany itoetra amin'ny rampitso ity hetsika ity raha ny fanazavana ankoatra ny famelabelaran-kevitra dia ahitana trano eva maro ihany koa eto no mafisina fa raha saika ireo mpianatra afaka fanadinana baccalauréat no voakasika tany aloha dia nanomboka ho an'ny classe de seconde izany tamin'izao andiany fahatelo izao raha tiana ovanina ny tanora dia ny fototra no atsaraina. Io amin'izay lafim-baovao ny politika izay hatrany roboka niditra ao anatin'ny antokotima ireo tanora ao Toliara tsy afaka ao an-tsain'izy ireo mantsy ny zava-pitan'ny Filomarika Ravalomanana noho ny fahitany fa olon'ny asa sy nasoany vahoaka ny asa nataon'ny Filomarika Ravalomanana nantsipirana izay avy hatrany ary amin'indra tsara ny toky raha maro lahy.
Vonina iakatra eto Antananarivo ireo tanora tima ao Toliara anamafy ny tolona atao raha toa ka ilaina izany raha nambarany mpitarika ny tanora tima tao Toliara. Mahatsiaro tena omanana didy amin'ny fanavotam-pirenena matsy ireo tanora raha nambaran'izy ireo. Toliara dia anisany province anankiray miavaka eto Madagasikara satria zao ny antony. Anisany faritany miavaka hoy izao satria tsy mahay mitia olona Toliara. Rehefa nanao ny tia dia amin'ny fony zay tsisy fiatsaram-belatsy. Ka ireny dia amin'ny fony Toliara naseho. Hitatsika fa nisy barazy sakatsakany natao teo. Fa nasehony Toliara zay fitiavana ny filoha Marc Ravalomanana izay. Nasehony ary reny hitatsika reny fa vaky ilay barazy nijobonany Toliara. Ary eto zay raha ilaina dia ho avy any Antananarivo zahay hanampy anareo ao Antananarivo hanamafy ny tolona zay ataotsika. Ireo zavatsoa maro tena mpaka mivantana tamin'ny fiainam-bahoaka no nampiavaka ny filoha Marc Ravalomanana ka izay no tsy adino reto tanora ireto. Fa raha ny akapobeany ny zavatra vita eto amin'ny firenena dia filoha Marc Ravalomanana mahavita an'ireo. Ary anisany ny maro orinasa nahafahan'le tanora niasa. Ary rehefa nahavita fianarana any amin'ny université ny tanora tsy nivezivezy fa tonga dia avy hatrany miasa amin'ireny orinasa ireny. Ka zay nahatonga n'reto tanora reto satria amin'izao fotoana zao ny ankamaroan'ny tanora maro nahavita fianarana fa tsy misy izay orinasa hahafahan'le tanora miasa izay. Ka zay mahatonga anay hoe miantso zahay satria zay raha fahitanay nataon'ny filoha Marc Ravalomanana zay no angatahanay azy hirotraka ho fidina. Tombony lehibe ho an'ny antoko tima ny fananana tanora maro manerana any Madagasikara. Izy ireo izay ho avin'ny firenena ka izay no mahatonga ny antoko tima manome fampiofanana maro isan-karazany ho an'ireo tanora. Fanoresana tao anatin'ny fandarana miara-manonjy tamin'ity androan'ity kosa no mikasika ny tsy fandraisana ndraikitry fitondram-panjakana dieny meloha hiatrehana ny loza voajanahary sy fiantraikan'izany eny anivon'ny fiainam-bahoaka nasindresaka atao anatin'ny fandarana ihany koa ny mikasika ny fampiofanana ataon'ny tanora tima eto Analamanga amin'ny fanentanana ny olona hiditra ao anatin'ny lisam-pifidianana. Miala Rarinombana sy Manora Andriamalala. Tokantrano maro eto Madagasikara no mitondra faisana vokatra amin'ny fandalovana rivodoza sheny izao amin'izao fotoana izao. Maro ireo rava-fananana ka nampitrotraka indray ny fahasahiranana lalina izay efa manaikitra ny isa-tokantrano. Nilaza ny solombavamboaka Totosoa Andriamampandry afa tokony efa niomana dia ny mialoha amin'ny fiatrehana ny rivodoza sy ny loza voajanahary ny mpitondra aka nijery sady ireo fomba rehetra ahafahana manampy ireo mponina. Misy foana ny rivodoza mandavataona. Tokony mahay mi-anticiper an'izay ny fanjakana. Zay dia hoe gestion des risques catastrophe. Tsy maintsy apetraka zany eo koa ny fitaovana rehetra ny arabola tokony efa vonona zany be zao ny olona mitsotropinenana amin'izao. Aiza ary le olona mikoropaka daholo zao ny olona amin'izao fotoana zao potika ny fananany very ny akoho amam-borony ny ombony. Tokony misy zany ny misy accompagnement zay anampiana ny olona amin'ny zavatra tahaka izao. Eritreretintsika hoe ny fiainananke zao efa tena mafy, ny vidim-piainana, ny zavatra manahirana, ny tsy fandriam-pahalemana, vao maika zany so ny olona zay efa nanana kely dia rava zany rivodoza. Zao ankeny koa anisany hoe ilaina ny fanjakana. Ary efa misy budget natokana ho an'izany nge ny vidinay tao anatin'ny laninay tao anatina teti-bola ka mpanjakana. Vaisa zany ohatrany hoe miarahana be zany ny fitondram-panjakana. Ohatrany hoe tsy mahay mi-anticiper mihitsy fa tsy hoe ohatrany ary tsy resaka rivodoza ihany io fa mitondra mitranga eto amin'ny firenena. No amafisan'ny olon-tsotra iray izay fahasahiranana iana nivoaka malagasy amin'izao fotoana izao izay tokony andalina sy andray lesona tamin'ireny toriteny tamin'ny alahady lasa teo ireny ny mpitondra fa tsy variana manenjika ny mpitondra fivavahana indray ho hiatrany ny voalaza. Ohatrany tsy iainan'ny mpitondra fanjakana mihitsy lay forim-bahoaka na lay fahasarotana vidim-piainana. Tonga amin'ny ao anatin'le sokajy tsy mba miamo zany mihitsy magaga rehefa misy olona miteny na mampatsiahy
ranomarina ny hoe mitona fanjakana tokony hofaly am'reny olona mitenyreny mampandre izy moa malaza be le hoe misitona lakolotsy kana mampanenina lakolotsy tsy fantatra zy ilazana azy fa ny zava-misy aty amin'ny tsarababem-bahoaka efa tsy zaka intsony menimena na anao mampidina ny zavatra vidinao na manena ny apetsahany zavatra vidinao mba hahafahanao a mivelona ary raha velona anao am'izay fotoana zay nefany a efa tsy mifanentana intsony amina herim-batanao na ny sakafo takiny vatanao na ny zavatra vidinao fa ny zava-dehibe de hoe mihinana fotsiny sisa mba hitazomanena de io no mahagaga hoe rehefa misy olona miteny ny marina mo fandinian'ny fiarahamonina zay manao hoe ny marina mandratra ny olona rehefa tenenao ny marina de tezitra vetrany misy de tsy voafeny mihitsy ny atezerany ary ny mampaleo de ny olo loatra andreny matetika mametraka amin'ny tena no hafa miavaka amin'ny be sy mara mihitsy angera fomba misy zavatra manohina kendray mandeha de mametraka fatezerana na manao réaction aso ozy ny teny vakizay lakotsy zay io zany ny zava-dehibe am'reny de miaino de maty ny fanginana ne de anisan'ny varakafatra anakaraingiza be sy fefainreny tsy tokony tokony atezitra fa ny marina tokony enono reny teny reny ahafahana hoe zay tokoa ve ny réalité zay tokoa ve ny zava-misy tampifidianana ny taona 2024 ka mitoy hatrany ihany koa ny fanentanana ny olon-drehetra indrindra fa ireo tanora isoratra anarana ao anaty lisitra ary koa anara-maso izany ahafahana manao izay fanentanana izay isy ny fampiofanana taon'ny tanora tia Manalamanga eny amin'ny QGBLR raha ampitso azabotsy amprisihana tena amprisihana hiasa eny anivony fokotany eny anivony commune misy anazy eny anentana tena anentana mihitsy afaka manao porte à porte miresaka amin'ny olom-pirenena mihitsy hoe mahazava-dehibe ny fisoratana anarana ao anaty listim-pifidianana aloha sy mahazava-dehibe an'izany fifidianana zany satria ankehitriny maro ireo olona tena hoe miravoravo tanana vao hoe resaka fifidianana tena maro mihitsy ny olona hoe tenenina hoe zay zao midina eny fokotany tena miresaka amin'ny olona de hoe tena zay tsy fidy tsony zay tsy antsony jeo zay manana de zao jereny fiainana fidy foana zay de fa jereny mbola zao foana fiainana efa tsy zay ny izy de zay mihitsy no ilaina fampifanana ihany koa ny tanora fa ny tanora miresaka amin'ireo olona ireo hoe ny safidinao a dia zava-dehibe eo amin'ny firenena ary ny safidinao tsara iny a no hamaritra no avy ny firenena koa tanjona koa zany de ny ampiakatra ny tany mpifidy amin'ny ty taona ity aprisika ny olona tena hoe handray anjara mavitrika amin'ny fifidianana fa vao mety ho toetry ny andro kosa indray tsy misy aina intsony ny rivotra etela rivodoza Seneso efa niena ny heriny ary foana avokoa ny filazana loza rehetra manerana any Madagasikara mbola hitohatra kosa nefa ny rotsakorana ary betsaka raha araka ny fampitambavao avy amin'ny sampana mpamantatra ny mety ho toetry ny andro tsisika miray tahirinena tao amin'ny distrika ny tsara-tanàna no misy ny foibainy Seneso io maraina io efa niena 5 kilometatra isan'ora ny rivotra ny araka aminy ary raha natafisitra manodidina 5 kilometatra isan'ora mikisaka ny anandrefana somary atsimo andrefana ny diany ary mahafaka 7 kilometatra isan'ora efa tsy misy ahiny intsony araka izany ny rivotra entiny na zany aza nefa dia mbola mitoetra ny orambe amin'ny faritra maro manerana nosy dia tafiditra ao anatin'izany any amin'ny faritra Boeny Vatovava Fitovinany dia miampy ihany koa distrikany Ambanja Bealanana Antsoy Analalava Port Berger Mampikony Besalampy Mahanoro ary Marolambo ny filazana loza zany amin'ny maharivodoza satria efa niena ny heriny lela zay tsika teo hoe 5 kilometatra isan'ora ny rivotra entiny ary 10 kilometatra isan'ora ny tafiditra miaraka aminy dia efa foana avokoa zany ny loza mifandraiky amin'ny rivodoza fa ny mifandraiky amin'ny abetsahany rotsakorana dia rehefa nilazaintsika teo hoe mbola mitoetra hatrany dia ny mpanjonan-dranomasina sy ny mpiandrika koa zany mbola iangaviana hitandrina hatrany vinavinaina ivoaka any amin'ny lakan-drano ny Mozambika amin'ny talata ho avy izao Seneso ity araka izany no filazana farany mikasika ny rivodoza avy amin'ny sampana mpamantatra ny toetry ny andro raha tsy misy ny fiovana goavana
arak'izany dia ao anatin'ny vanim-potoana ny fahavaratra tanteraka isika ary anatin'ny vanim-potoana ny rivotoza ihany koa amin'izao fotoana izao toy ny ahoana raha zany ny fiatrehan'ny mponina mipetraka eny anivon'ny tanàna iva izany misy fiomanana manokana vena arabola na ara-pitaovana nanao ny fanadihadiana mikasika izay indrindra androany Jessica Miray sy Tahirinena. Eto ny fokotany andavamamba anaty azy 2 toy izao ny fahasarotany lalana miazo azy rano fotaka ary loto vao miasa sarotra rehefa vanim-potoana ny orana toy izao tena sarotra misianany ety rehefa fahavaratra toy izao ny mponina saika mivelona amin'ny asa tanana avokoa mantsy ny mipetraka manodidina eto manamboatra tongo-bilany toy izao 500 ariary ny mora indrindra zarara mandeha ny tsena zarara mahazo 3 alina ariary ao anatin'ny herinandro ka iny no atao mahavita voaterina enatra amin'ny kapoakambary na tsy misakafo ny 3 isan'andro intsony aza tena tsy misy manina satria izy kely azonao eto zany no tsy maintsy ataona sakafo rehefa tsy mandeha ary ny tsena dia eo tena eny zany ny eo amin'ny arabola mihitsy zany ny sakafo miakatra mivola miditra nefa kely dia tsy maharaka an'le izy dia na mifatra sakafonao zany lasa midina ambany dia ambany tena misy fotoana tsisy dia malasa aloha mivezivezy any amin'ny fianakaviana any misy moa dia mahita tsisy dia tena mafy satria sady dobo rano ianao ny asanao tsy misy ianao raha hivarotra ohatr'izao dia hivarotra ao anaty rano dia izy mijoboka isakafo an'iny eo zao zay tsy misy zay zao tsy miasa zay rehefa rano be dia tsy miala eto zay mpanao asa tanana zay zao io fiasananay a tsisy asa atao zay dia ahoana ny velomana dia miaritra na mahita na tsy mahita dia miafy tsisy aloha mizeny etreanay miaritra ny zety zay ny fokotanina indra misy mijery nale tsisy mijery dia nefa misy fiovambona rehefa fahavaratra tsisy mihitsy fa zeo kely ao ny ahodikodinay mafy mihitsy ny tena mafy miasa tanana satria tsisy fidiram-bola rehefa inona ny tena mandeha rehefa maitany izy dia mandeha zao tena tsy mandeha raha valerana 5 alina ny vidiny entanao 10 alina ny patron 3 andro maka vola toy izao avokoa nefa ndraiky amin'ny valopolo-isanjato amin'ny malagasy araka ny tatry ny banky iraisam-pirenena izany hoe miaina anaty fahantrana lalina raha 3.70 faingo ray isanjato izany ny taona 7.24 dia niakatra raiky amin'ny valopolo-isanjato izany tamin'ny taona 2.24 iny manampitrotraka ny fahantrana ny fotoam-pahavaratra adino amin'ny resaka politika ity taona ity kadino ny fahasaranam-bahoaka io no votoatin'ny valan-dresaka ho an'ny mpanao gazety nataon'ny sendika ny komisera ny varotra sy ny sendika misahana ny raharaha ara-batra rehetra teo anivon'ny ministera ny varotra tetsy Analakely tamin'ity androany ity tato-bavao Jessica Miray sy Tahirinena. Misy lafindroa ny fampiroboroboana ny varotra ny rafitry ny varotra anatiny sy ny any ivelany miamitotonga ireo rafitra ireo amin'izao botika ny tsy fampiny famokarana ny varotra anatiny indrindra ny vary nahitana fiakaram-be ny fanafarana vary tamin'ny 2.10 volana voalohany ny taona 2024 iny 24 alina sy enety taona niakatra be noho tamin'ny taona 2024 izay manodidina ny 4.709 alina sy enety taona miapotika ihany koa nefa ny rafitra ny varotra ivelany amin'izao marefo ity sehatra ity ato amintsika ka mahatonga ilay antsoina hoe balance commerciale ho mihibatrany ka mampitotongana ny sandany ariary tsy voatrandraka ihany koa ny mahampikambana ao anatin'ny fifanarahana ara-barotra toy ny Comeza sy ny Sadec ankoatr'izay dia tapitra simba avokoa amin'izao ny foto-drafitrasa mahakasika ny varotra ivelany mangataka araka izany ireto mpiasa ny sendika ireto anokanana mihitsy ny ministera miandraikitra ny varotra sy ny fanjifana tsy ny fitantanana ny olana fa ny rafitra na structure gouvernementale zany hoe eto Madagasikara dia tokony omena lanja zany ministera ny varotra sy fanjifana zany ho manokana fa lasa mitambatra anatina ministera le izy dia tsapanay fa na teanao mafy ary ireo tompona andraikitra na teanao mafy ary ireo teknisianina dia hita fa sarotra le asa satria mavesatra loatra le ministera tompoko ny syndicat dia tsy mitsahatra ny mandondombaravarana ary
araka nefa voalazanay teo de tsy hoe olana avy am'ro mpitantana anay ao anatiny no mahatonga n'lay olana satria miezaka araka n'zay azo atao izy a ahafahana mitsinjara amin'ny tokony ho izy ny vokatra na mife ihany ko ny resaka vidim-piainana fa lay rafitra ozy izany olana na de teo aza izany a de efa misy angambany ny atao hoe fangatahana fiaonana teo anivon'ny sehatra ambonimbony kokoa na teo anivon'ny SGT secrétariat général ny présidence teo ihany koa tany amin'ny secrétariat général ny primature nangataka fiaonana izay nanomboka tamin'ny volana oktobra ohatra mialohan'ny maintsoahatra indrindraindrindra fa mandraky ty aloha ny androany a de mialatsiny fa mbola tsy voaray a izahay to miteraka olana goavany ity tsy fahatomombanandrafitra ity indrindra amin'ny sehatra arabarotry ivelany tsy voatrandrakarany tokony ho izy ohatra ny sehatry ny lavanilina nangataka fiaonana tamin'ny ramatoa minisitry ny vola sy ny toekarena androany ireo mpiasa-panjakana misotro ronono izay tsy mbola nisitraka ny tambi-karamany tsy noraisy ny ramatoa minisitra izy ireo de nampiaka-peo malona ny mpanao gazety atetsy Antanarena tamin'ity androany ity fanatetiana avy hatrany eo amin'ny sary sindra-tsary ny toky Ramarla. Nampiaka-peo androany ireo mpiasa-panjakana misotro ronono satria tsy mbola voalohan'ny mpitora fanjakana ny vola antsoina hoe tampandehanana misotro ronono araka ny voasoratry ny lalàna. Efa nisy mihitsy ny lalàna telo sy roa arivo tsipika aotra raiky amby folo tamin'ny 3 septambra telo sy roa arivo momba ny satam-feny mpiasa-panjakana ka tsy najain'ny mpitondra ankehitriny ny andin-dalàna fa 570 ao anatin'ny io lalàna io. Zay zany ny teny aminao Andriamatofolo mba hifanajantsika ome oaingana de aingana mba tsy isin'ny ranonorana BDB ho avy tsotra mahitsy zay BDB nefa maty ary ny vehivavy mandray ny lehilahy rehetrarehetra zany miady ny sainy de BDB nefa maty ny zavatra mampalely de BDB amin'ny lafiny teknika zany tena vola kely raha hiteny aminao fotsiny aho ohatra Andriamatofolo de hoe 22 000 ariary ny raisin'le vehivavy rehefa maty mivadina ny zavatra tiana tenenina omeo aingana de aingana mba tsy isin'ny sanatry ny vava ny fahatezerana efa lehibe zay fa ianao mbola zaza ianao tokony anampy indray sanatry ny vava ladiny lela meo baiko satria zay mety mampatonga ny ramatoa minisitra ohatra ny tsy de satria eo ambaninareo ny zavatra tiana tenenina de zao ela loatra zay a efa mivoaka ny didim-pitsarana omeo ny zavatra mba tsy isin'ny fahatezerana ampanetretena ny tenenanay aminao a fa omeo mba tsy anenena. Nangataka fiaonana tamin'ny ministry ny vola sy ny toekarena androany ireto mpiasa-panjakana misotro ronono ireto saingo ny lavin-dramatoa minisitra izany. Efa fanao ity minisitra ity sy ny filohan'ny repoblika ary ny prime ministra no mandrirarira ireo mananolana tahaka izao ka andrasana ny tondrara satria nilaza ny tsy petrapotsiny intsony ireto mpiasa-panjakana misotro ronono ireto. Larana faefatra i Madagasikara eo amin'ny lala fiadinany amboarana eran-tany amin'ny andro na ny Coupe du Monde de Traiteur International Catherine Cop 2024 izay nitanterahana tany Lyon tany Frantsa izany i États-Unis no nandrobaka ny amboarana eran-tany ka nahazo ny larana voalohany tamin'ity taona ity faharoa kosa i France fahatelo ny Republique Tchèque ary faefatra i Madagasikara izay niaraka tamin'ny ekipa ny chef lalaina Ravelomanana anahitana any Bodo Rakotovao afeny Soraja Malala ary Roko Andriamiary Satrana firenena 12 no mandray anjara amin'ity fifananana ity ary samy namoaka ny fahaizany ny traikefany ary nanandratra ny akora mampiavaka ny fireneny avy izy rehetra ireo. Lafomba voan'ny kolotsaina tsy manana eritreritra ny anohy ny kanto efa nataon'ny tarika mahaleo hatramin'izay ny taranankizy ireo atreto dia fisehoana antsihatra miaraka amin'ny dama Serbekoto ihany no ataon'izy ireo fanatetiana eo amin'ny rindran-tsary ny toky Ramarla. Tsy mieritreritra ny andimbin'ny tarika mahaleo ny zanak'ireo mpikambana nandrafitra ny tarika mahaleo raha nambaran'izy ireo androany. Atreto dia fisehoana antsihatra fotsiny ihany miaraka amin'ny dama Serbekoto no ataon'izy ireo. Zalaza zao anatin'ny mbola hoe sokajy amin'ireo hoe mbola mianatra zalaza zao fa mbola tsy tody any amin'ireo hoe mahafy ary mbola tody any amin'ireo hoe miaina lihina mbola eritona kosa lamba tena entana ny zany mahaloky 10 taona vao hoe miaina lihina
zay na tsisy lehibe tena tonga dia hoe etsy le tout de terre dia tonga dia efa lasa tsy mitovy misy le izy satria efa iainana zanako raha zay zay teneniko journal hoe satana mbola anaty fa asakasaka lesany raha tsy aivina dia Damasy Bekoto sisa no mandrafitra ny tarika mahaleo taoriny reny fahafatesana ny seho atao anatin'ny tarika ireny nanambara izy roa lahy ireto fa tsy manana eritreritra ny an'olo velively ny tarika mahaleo izy fampisehoana ataon'izy ireo ny 12 febroary ho avy izao miaraka amin'ny zanaky mahaleo amaranantsika ny vavao amity ariva ity ny vavao avy any ivelany mafana ny toetra raha any Peroa sy any Lima any amin'izao fotoana izao ny fampitona ary nanantanteraka dia be mitaky ny fanesorana ny filoha perovianina ampandimby toerana Andriamatoa Sina Boluarte ireo mpanao fihetsiketsehana niteraka famozana ain'olona anankiroa indray ity rotaka ny seho tany Lima ity mialy rarinombana Andry Rakoto Malala olona analiny avy amin'ny faritra atsimo Peroa no nanatanteraka diabe sy fihetsiketsehana mitaky ny fametra-pialan'ny filoha perovianina Dina Boluarte ho maro tontolon'ny andro ary nitohy hatramin'ny alina tao voatanànany Lima no nanatanteran'izy ireo izany fihetsiketsehana izany raikitra ny fifandonana mahery vaika teo amin'ireo mpanao fitokonana sy ny polisy manodidina 5,000 sy 1 alina nahetsika taoriany izay vokany olona roa izay nahitana lehilahy manodidina ny 30 taona no namony ainy tany amin'ireo toerana roa samihafa izay samy nisehoany fihetsiketsehana olona folo hafa ihany koa no fantatra fa naratra tafakatra 27 noho izany isan'ireo olona namony ainy vokatra ny fitokonana naseho tany an-toerana nanomboka tamin'ny fahafitony volana desambra lasa teo akapitan-dreo filaminana niray tamin'izy ireo saika ireo mponina manekana ireo vazantany efatra ao Peroa no nanatanteraka fihetsiketsehana mitaky ny fanalana ny Dina Boluarte izay nolazain'izy ireo fa sady mpamono olona no mpanararoatra mitaky ny amotsorana sy amoahana ny mponja ny filoha perovianina teo aloha Pedro Castillo ihany koa ireo mponina mihoatra noho ny krizy ara-politika ny fitakiana ary miampangany sy fitoviana ara-tsosialy sy ara-toekarena ireo vahoaka araka ny loharanom-baovao hatrany na dia diabe ampilaminana azy no nataon'ny akamaroan'ny mpanao fihetsiketsehana ny afara tamin'ny fifandonana mahery vaika ihany izany raha tsy aivina ny fanesorana sy ny fanagadrana ny filoha perovianina teo aloha Pedro Castillo izay nodimbiasin'ny Dina Boluarte no anisan'ny nahatonga krizy sy niteraka fahatezerana teo amin'ireo mponina tao Peroa sy tany Limaka izao ny afara tamin'ny fihetsiketsehana namoizana ny olona maro izao aorezao fotoana amin'ny fampalalam-baovao izao dia ny fandarana ahoana marina sy ny fandarana Global News izay no arainao aorezao fotoana amin'ny fampalalam-baovao izao aorezay kosa ny série na ny andiantara mitondra lohateny hoe Gli noronan-tsary iny amin'izao mitondra lohateny hoe Frankenstein kosa no arainao aorin'izay rehetra izay misaotra anary nanaraka ny vaovao hatramin'ny farany veloma tompoko